Tompoko lasy tompoko vavy, ampifaliana tanteraka no androsoanao tokantranonao amin'ity fotoana ity izay anaranao fandarana manokana, fandarana iarahantsika eto taorian'ny fiatrehan'ny malagasy rehetra ny adidy goavana dia ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina manerana ny nosy izany. Maro be ny tokony ho resahana, maro ny tiana hambara, maro ny zavatra hita ary tsy maintsy ampahafantarina ny vahoaka. Izany no antom-pisian'ity fandaharana ity. Iarako manolotra amin'ny namana sady kandida mpanolontsaina rahateo efa niarany tolona hatramin'izay mijoro amin'izany fahamarinana izany Clémence Rarinirina no miara-manolotra ny fandaharana. Miaraba Clémence. Miarabanao namana Lili Rafaralahy, miarabantsika rehetra. Manaraka indray ity fandaharana manokana eto amin'ny MBS ity no tanterahana manokana izy ity namana Lili Rafaralahy satria maro be ny fanontaniana izay apetrakintsika. Misy ireo manana ny aya samihafa, mametraka ny fanontaniana maro samihafa. Ilaina ny fitondrana fanazavana manoloana an'izany rehetrarehetra izany ary indrindra ihany koa ny raharaham-pirenena mivoatra indrindra taoriana ireny fiatrehantsika ny fifidianana ireny ka mila resahana izany ary mila ampahafantarina antsika hoe inona avy indray ireo vaovao tsara ho fantatra mikasika an'izay tontolon'ny fifidianana izay amin'ity alina ity. Arak'izany hoe zahantsika ihany arindra ilay fandarana mba tonga antsika rehetra araka tsara ny fandehany dia mety ampiandoana Clémence Rarinirina. Amin'ny ankapobeny ahafahantsika mahazo tsara ilay tontolo manodidina, ilay contexte izany mahakasika n'ity fifidianana mpanolontsaina sy ben'ny tanàna ity dia ho resahantsika aloha Clémence hoe inona no zavatra nitranga mialohan'ny fifidianana, inona avy ireo zavatra niseho tany satria mifampitohy mantsy ny zavatra rehetra mahakasika n'ity fifidianana ity. Aorian'izay dia ho jerentsika hoe inona ary ilay tena nipoitra tamin'ilay andro ny fifidianana, ilay jour J. Resahantsika izay satria be dia be ary betsaka ny nilaza fa fifidianana tsy mbola nisy tahaka an'iny tao anatin'ny enimpolo taona tena ho fakafakaintsika ho décortiquentsika amin'ny atsipiriany izany ary any amin'ny farany Clémence dia hoe ao anatin'ilay fantsahana ny fepitaona aorian'ny fifidianana isika izao. Inona ny tsara ho fantatra? Be dia be ianareo no mandefa hafatra miafina hoe manahoana makaiza ny lalak'izorana, inona ny toromarika sy ny sisa. Tandrify ianao raha mijery an'ity fandarana ity satria amaly an'ireo rehetra ireo tsika ato anaty fandarana Clémence Rarinirina. Resaka antsika ny tapany voalohany namana Lili Rafaralahy dia mazava ho azy ny fepitaona mialohan'ny niatrehantsika ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ny andro 12 Desambra iny. Araka ny teny namana Lili Rafaralahy teo ary mafisiko fa zavatra mifampitohy ny tranganisy talohan'ny fifidianana sy ny niatrehantsika ny fifidianana. Resahantsika aloha voalohany indrindra ny resaka fanoloana sy fokotany. Zavatra andeha ataontsika hoe tsy vaovao izy io namana Lili Rafaralahy tany amin'ny taona 2024 dia efa nanomboka nisantatra an'izany resaka hoe fanoloana sy fokotany izany ny teo anivon'ny fitondram-panjakana. Ny amafy izany mialohan'ny niatrehana ny fifidianana solombavam-bahoaka ary mialohan'ny niatrehantsika nyity fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina izay resahantsika ao anatin'ity fandaharana ity dia vao maika mitombo izany trangana fanoloana sy fokotany tsy teto amin'ny tanàna Antananarivo irery ihany fa tamin'ireo faritra maro ary raha tsy resakitsika hoe Ambohidratrimo aza dia andro vitsy mialohan'ny niatrehana ny fifidianana no mbola nahita an'izay hoe fanoloana sy fokotany izany ny fitondram-panjakana. Inona tokoa moa no tsara resahana mikasika an'izay resaka fanoloana sy fokotany izao dia fanoloana sy fokotany izay namana Lili dia izao hoe fanoloana sy fokotany izany tokony atao araky ny lalàna. Ny lalàna dia tokony hoe misy aloha ny fivoriam-be-pokon'olona ary ao anatin'ny fivoriam-be-pokon'olona no hitsongana hifidianana aloha izany solotena avy amin'ny fokon'olona dia amin'ireo solotena izay nisafidian'ny fokon'olona ireo izay misy laharana hoe iza laharana voalohany, faharoa, fahatelo sy ny sisa dia amin'ireo no tokony hitsonganiny any amin'ny distrikta ny angalana izany hoe iza ilay atao sy fokotany. Izay ilay izy hatramin'izay ary izay ny tokony arahana, izay ny tokony narahana. Tsy izany anefa ny zava-misy fa amin'ireo fanoloana sy fokotany rehetra dia didiny besandry, didi-jadona raha izay ny azo ilasana anazy tonga dia soloina fotsiny ary tsy vitsitsika mponina eny amin'ny fokotany maro samihafa no nitabataba no nitokona no nanao hetsika maro samihafa nentina nanoherana amin'izany fanoloana sy fokotany izany. Ao anatin'ilay firesahana ny zavatra misy mialohan'ny fifidianana moa isika Clémence Rarinirina, nahoana ny zava-dehibe ity resaka fanoloana sy fokotany ity satria misy ifandraisany aty amin'ilay osika ny fifidianana ho atao sahady fiomanana izay ilay lazaiko hoe ilay osika sy zavatra tsy marina rehetra atao anatin'ny fifidianana dia efa prémédité d'avance, efa nomanina mialoha ary tadio tsara araka ny resaka teo Clémence hoe nanomboka tany amin'ny mialohan'ny fifidianana solombavam-bahoaka raha angeny efa nisy ny fanoloana sy fokotany izany nisy ny résistance
résistance satria ny lalàna zany mamaritra hoe le vahoaka ny tokony manolotra kanefa matoa misy résistance ilay vahoaka dia midika zany fa tena tsy avy any anaty vahoaka le olona zay napetrapetraka tamin'ireny toerana ireny. Resantsika teto niaraka tamin'ny ady isika Clémence izay tompona andraikitra manokana ary niofana manampahaizana manokana mahakasika ny lalam-pifidianana fandresahany tsara tamin'izay ho resahako kely aloha ty resaka ordonnance ty satria misy ifandraisany amin'ilay fokontany le izy hoe ilay fangalana ordonnance any amin'ny tribonaly dia individuel mandeha tsirairay ary ao anatin'izay fandehanana tsirairay zay zany dia ohatran'ireny miakatra fitsarany ireny mihitsy ianao dia mandresy lahatra ny ao amin'ny tribonaly ny amin'ny hoe mamendrika anao hiditra ao anatin'ilay lisitra fanampiny. Tsy izay ny zavatra nitranga fa ireto président pokotany rehetrarehetra izay efa narindra napetraka tamin'ny fomba na tian'ny olona na tsy tian'ny olona reto dia ireo président pokotany ireo Clémence Rariny ny arahany rehetra nahita fa ireo no mitondra bloc na dossier manao izay angalana ordonnance ho ana vahoaka any amin'ny tribonaly manao izay ampidirana an'ireo olona rehetra ao anatin'ilay lisitra fanampiny dia ho gaga ve isika raha toa ka hoe ilay olona rehetra ao anaty lisitra fanampiny efa hain'ny président pokotany avokoa hoe iza no mifidy aiza any amin'ny salle firy hiresaka tsika rehefa avy eo ny zava-nitrangana andritry ny fifidianana fa mahavarina ny mahita hoe tena tsotsotra kely sy haingana mihitsy ny filoha pokotany mahita hoe ianao dia salle 6 ianao dia 12 fandana makatsy aterina mihitsy ilay olona entina ilazana fa efa voamana hatrany aloha io zany hoe ilay fanoloana sefim-pokotany dia efa ao anatin'ny tetikady maty paika ho an'ny fitondram-panjakana io manana amin'ny osoka efa nokasaina atao tanatin'ity fifidianana ity Clémence Rariny. Ia, dia marina tokoa aloha zany satria izao ny sefim-pokotany raha ny andraikitra izy sahaniny ry zareo no mampiditra ny fokotany moa zany miaraka amin'ny komity ao anatiny izay ny sefim-pokotany mazava ho azy no mitarika azy ireo anatin'izany ny any amin'ny fokotany no mampiditra ao anatin'ny lisy-pifidianana ny any amin'ny fokotany no manendry ny mpikambana eny anivony ireo bureau de vote zany hoe raha ny tokony ho izy zany ary zay foana moa fangataham-ponina ary mbola misy mangataka an'izany manamafy amin'izany amin'izao fotoana izao hoe nio tokony fidino ahafahana tena mametraka an'ilay fitsinjaram-pahefana tena izy dia tokony ho fidino resaka sefim-pokotany io fa tsy tokony hoe tendritendrena fotsiny fahatany satria ny akamakama rehetrarehetra sy ireo pray antoko sy ireo raidona-kafo no atendrena amin'izany andraikitra izany ary lasa miteraka aia ho atsika vahoaka ho atsika olom-boafidy ho atsika olom-pirenena izany tranga zany izay misy mikasika ny resaka sefim-pokotany izany. Raisiko kely ny teninao namana lilira faralahy amin'ilay resaka ordonnance satria efa natsidika ao ihany le izy le resaka ordonnance dia izao hoe nisy olom-bavam-bahoaka ny boriboritany faefatra Andriamatorina Randriamasinoro izay sady sekretera jeneraly ny antokotiko Madagasikara no efa nampahafantatra an'izay hoe misy sefim-pokotany no mangataka an'ilay ordonnance no mitondra zany an'ireo olona izay vao ambara fa mangataka ordonnance dia reny zany loha nampidirina ny anatin'ilay lista aditiva ary iombonantsika hevitra amin'ny Andriamatoa sy olom-bavam-bahoaka ny hoe raha toa ka lazaina fa 7 alina ireo olona nahazo an'ilay ordonnance ho ana Antananarivo manokana dia mahagaga fa tsy nahitana filaharana teny anivony tribonaly ny amin'izany fangalana n'izany resaka ordonnance izany kanefany nambara mazava ary tsika rehetra samy mahalala satria izay le fanentanana natao dia hoe ianao rehefa maka ordonnance nambara ny vahintsika tato anatin'ny fandarana sahilina zao tamin'izany fotoana ny hoe ianao rehefa maka ordonnance individuel le izy ianao no maka azy tsarainy ianao eo anatrehan'ny tribonaly adiadina ianao ny amin'ny tsy nahatafiditra anao tao anaty lisy-pifidianana manao fiekena ianao fa tena tsy hita marina ny anaty lisitra manerana ny Madagasikara zany mbola tokony atao aminao zay ianao zany vao tokony mahazo an'ilay ordonnance ary ny ahafahanao ihany koa mahazo ny ataontsika hoe audience ahafahana mitsara anao zany amin'ilay fahazonao sy fisitranao an'ilay ordonnance dia ny fanananao aloha kopian'ny kara-panondrom-pirenena izay isan'ny dossier nitakina teny anivon'ny CENI zany ny amin'ny ahafahana zany hoe anaovana an'izay fangatahana izay akoatran'izay ihany koa dia ilay résidence eny anivon'ny fokotany izay omenanao mahagaga nefa namana lilira faralahy resahantsika le resaka mahavarina sy mahagaga sy mahatalanjona ao anatin'izy ity dia hoe rehefa mivoaka le listany ordonnance navoaka ny teny anivon'ny CENI dia anaran'olona miverimberina raha toa ka nanaja an'izay fepetra izay zany hoe tondra kara-panondro mazava certifié
zany hoe tsy maintsy nandalo commune koa zany ny certifieny iny ilay olona nangataka ordonnance dia tokony tsy misy mipika ny mombamomba an'ilay olona ao anatin'ilay liste additive amin'ilay resaka listim-pifidianana zany fa tokony mazava tsara hoe ranona zanakirano ny zavatra hitantsika nefa ny amin'ireo listim-pifidianana izay miparitaka ary efa nanaovany teo anoviny tiako Madagasikara fanamarihana dia hoe Lilira Farala ny anaranao a dia Lili ny anaran'ny mamanao a dia moan'ny sasany moa be dia be dia mère inconnue a père inconnue a tsy misy adresy a dia zay le mampametra-panontaniana hoe fa ahoana ity fifidianana tena kitoton-javatra izay ny rahantsika niatrika tao anatin'ny fifidianana tamin'ny faha 21 ny volana desambra iny. Efa natsidika teo ihany Clémence le resaka ordonnance dia hotohizako ihany hoe nisy moa ny fitakiana zany nataontsika taty anivony Antokotiko Madagasikara ny hoe avoay ilay listry ny olona izay ao anatin'io liste additive io. Tsara ho marihana aloha fa tany am-piandohana ny fahasirin'ny volana novambra no nanomboka zany ny fanentanana ny amin'ny hoe ahafahana mangataka ny ordonnance io, ahafahanao misoratra ao anatin'ny listim-pifidianana zany ho fanampiny zany ankoatr'ilay listra efa nareteny tamin'ny 12 Mey 2024. Eo ny tiako ny marihana hoe tany am-piandohana raha tsaroanareo dia 12 Novambra aloha ny hafaran'ilay izy. Dia nihitatra ilay izy nitarina hatramin'ny 30 Novambra indray le fanaovana an'izay ordonnance izay. Fa nahagaga antsika fa rehefa tena nanakaiky ny fifidianana dia mbola nitarina hatramin'ny 4 Desambra Clémence Rarinirina. Teo nisy fitakiana mafy hoe fa maninona moa na hemitra ity fotoana ity fa iza le mbola tiana forsena ho ampidirina ao anatin'ilay izy, inona le paipaikady sy kajy maloto mahatonga ny fitaran'ireo fotoana rehetrarehetra ireo. Rehefa nandeha ny firesahana teny dia nitakiny taty amin'ny anivontsika hoe avoay le listra ary zao ny raha Clémence. Araky ny resahana teo efa nresahanao ny anomalie rehetra fa misy anomalie ihany koa eo amin'ny 17 isanjato eo le nilazainao teo hoe le reniny prénom an'le zanany fotsiny sy ny sisa fa misy hoe 20 isanjato nireo 7 sy 7 sy 7 alina eo 37 897 ny isan'ilay ho an'Antananarivo ary ny 20 isanjato nireo dia olona efa ao anatin'ilay listra tany am-piandohana avokoa. Zany hoe mazava be fa doublon ane zany dia ahafahanao manara-maso an'ilay zany dia nitakitsika hoe avoay alohan'ny fifidianana malaky ity listra additive ity. Miresaka ordonnance isika fa inona zavatra mitranga ny androtsika fa rehefa mivoaka ilay listra akory ny agagan'ny olona rehetrarehetra fa ankoatran'ilay nilazainao teo Clémence hoe tsy misy adresy any anatin'ilay listra dia ny tena mahavariana dia tsy misy na dia ny renseignement minimum dia ny CIN hoy ianao teo hoe olona manana kara-panondro ara-dalàna zany hoe manana ny renseignement manontolo mahakasika ny identitéany no afaka manao an'izany fangatahana izany eny anivon'ny tribunal fa dia indrisy fa mivoaka ny listra olona aman-jatonjato ny aman'arivo ny aman'aliny fa tsy misy laharana kara-panondro ao anatiny. Tsoakevitra dia tsotra kely Clémence Rarinirina hoe raha izaho manokana ny anarako no entiko jerevana ao anatin'ny sitiny CENI dia milaza mazava mihitsy ilay amin'ilay fikarohana amin'ny fanamarinana ny anarana anaty listra hoe raha tsy feno manontolo ilay kazy misy ny anarana sy fanampiny ary feno manontolo ny laharany kara-panondro tsy afaka atao ny recherche na ny fikarohana mahakasika ny maha ao anaty listra na tsy ao anaty listranao. Amiko zany dia tsotra hoe ninina natao ny tsy napiditra n'ilay numéro ana kara-panondro tao anatin'ilay listra Clémence Rarinirina. Amin'izay zany raha ohatra tsika maimaika hoe fa ahoana moa atao anatin'ity listra tovana ity misy hoe Clémence Rarinirina ohatra dia satria mba tsy ahafahako miverifie ny anaranao anatin'ilay lista mère dia tsy napetrako ny numéro kara-panondronao satria nitakitsika dia nomena fa tsy nomena feno mba ahafahana milimite aty amin'ilay fanaraha-maso. Amafisiko ihany koa iaho hoe fiomanana sy kajikajy maloto matipaika mialohan'ny fifidianana ampandaniana candidat-panjakana avokoa no ambadiky ireny Clémence Rarinirina. Ary momba an'izay resaka ordonnance izay ihany dia ny teny mazava mihitsy ny solombavambahoaka Rina Randriamasinoro hoe takinay ny famoahana listra mena satria efa atao hoe efa nanaiky ihany ny teny anivon'ny CENI iny amin'ny hoe tsy ara-dalàna le izy fa ny teo anivon'ny CENI ihany koa somary nanipy baolina ihany ny amin'ilay zavatra mitranga hoe aiza ny mikasika ny données momba ny reto dia hoe tsy aty aminay fa any amin'ny tribunal hoe tokony hamoaka listra mena zany ny eo anivon'ny CENI zany izay tompony andraikitra amin'ny sahana fifidianana hoe reto sy reto sy reto tsy avela mifidy ny andron'ny fifidianana. Indrisy tsy misy an'izay famoahana an'izay listra mena izay ka dia mbola nandeha arak'ilay resaka moa zany teo kitoton-javatra fa tena hoe fifidianana kitoto zany no natrehantsika ny andro 1 Desambra satria tena hoe fifidianana
rakotra osika tanteraka sy fanitsakitsahana lalàna ny zavatra hitantsika tao anatiny ny fifidianana ny faraika ambin'ny folo volana desambra iny. Fa nisarehantsika ny resaka teto namana Lilira Faralahy dia le resaka président Bokotany hoe ireo sefy-fokontany ireo ne ka nitendreny ary ny sesisesy ny fanoloana nireny sefy-fokontany am-perinasa ireny mialokely ny fempotoana ny atrehana ny fifidianana. Dia ny zavatra resahantsika satria ny rahantsika vahoaka an'Antananarivo niatrika teto dia inona ny hitantsika? Ny fizarazarana, fanangonana aloha fanangonana mombamombana vahoaka marobe teny anivon'ny fokontany maro teto amin'ny tanàna Antananarivo izay nanaovantsika fanamarena teny anivon'ny tambazotra tserasera teny amin'ny Facebook sy ny sisa hoe inona ity fanangonangonana karapanondro sy karapifidianana etya amin'ny fokontany maro samihafa ity. Rehefa avy eo mahita isika tsika tsy mamorona ary tsy milaza tsy mitory tsy misy pirofo. Mahita isika rehefa avy eo miparitaka ihany eny io tsisy marina zay tsisy eo ary mpamosavy mandeha alina aza mety tsy mahita hoy zao fitenitsika miparitaka eny anivon'ny tambazotra tserasera ny filazana ny affichage fampahafantarana hoe ireo rehetra izay manana karatra orange dia antsoina hoe eny amin'ny Coliseum tamin'ny alahady 8 Desambra mba ahafahana maka ny ticket. Panier garnier moa nilazany anazy panier garnier tena tiany ho tenenina fa zay le voasoratra any anatin'ilay affichage zany hoe mifampitohitohy zany hoe eny anivon'ny fokontany nanaovana ny affichage hitan'ny olona teny anivon'ny fokontany zay nisy an'le fandraisana ho eo teo lay mombamomba n'lay ponina sy ny mombamomba n'lay vahoaka eny anivon'ny fokontany ary tetsy andany ny fanindran-dalana amin'izay dia ny rahantsika nahita ihany koa ny filaharana tsy roa matany teny anivon'ireo QG any orange ahafahana maka le carte orange. Eo zany tsika dia efa mahita hoe misy fifanomezan-tanana mampiaya be ao anatin'izany. Ary zany mino maromarina fa raha nytety anivon'ny atokotiko Madagasikara nanao an'izay ataoko angamba fa dia efa fandraisana andraikitra tsy fandraisana andraikitra nataony teo anivon'ny fitondram-panjakana sy ireo milaza azy ho tena manara-maso amin'ny fomba ara-dalàna an'izany fifidianana izany. Fa saingy ny anivon'ny candidat-mpanjakana manao an'izany rehetrarehetra izany sy mimpanaratia azy dia tsy misy fa avela fotsiny mandeha mangina tahaka izao le zavatra mitranga. Dia inona tokoa ny hitantsika atao aorianan'izay teny amin'ny Coliseum dia nirakotra olona ny teny amin'ny Coliseum natsoina ny artiste araiky amby roapolo hay ao ambadika izay resaka ticket ny tena isan'ny andrasan'ny olona tena. Dia zay le zavatra manahirana namana Lilira Faralahy hoe efa tena ketriketrika manina mihitsy ilay izy entina angalana an'izany andeha ataontsika hoe fomba hoaka ao anatin'izay fividianana mihitsy an'le vahoaka sahirana mahantry mahonena ary mampalahelo ao anatin'izao fiatrehana fifidianana izao. Mbola ao anatin'ilay firesahana ny zava-nitranga mialohan'ny fifidianana moa isika Clémence Rarinirina dia hoy hoe meno ny zavatra rehetra resantsika mirava aveto dia izao no tsoakevitra tsoahako hoe izany ilay atao hoe fividianana safidim-bahoaka. Izany ilay atao hoe fampiasana sy fanararaotana ny fahefa-mpanjakana hoy ny namana Faniry Soerinay izay. Izany rehetrarehetra izany ilay atao hoe kolikoly ara-pifidianana na corruption électorale. Amiko dia tsotra hoe ampahantrainao ilay vahoaka dia rehefa mahantra izy dia tsy manana komba hafa, tsy manana ady hafa intsony ankoatra ny surviany, inona no hohaniny, inona no andrahoana rahampitso. Indraindray aza no hohanina androany mbola voakarohana rahampitso fa trosaina. Dia izay fahantrany vahoaka, izay vulnérabilité an'ilay vahoaka izay no lasa ararotina ary dia hifidianana ny safidiny. Miresaka ianao Clémence zany resaka ao zany resaka ataontsika hoe cadre général ny rahan'ny rehetra nahita hitapoka hitam-pirenena fa za manokana tafaresaka tamina olona anankiray izay anisany nilahatra niaraka tamin'ireny vahoaka rehetra ireny. Rehefa nanontaniako izy inona ny zavatra mitranga dia izay zao nisy fotoana tsy maintsy mandeha dia mitondra an'ilay carte. Carte inona? Carte orange ka. Dia atao inona ilay carte? Scanena. Ity zavatra ity dia nresahany namana hiada Clémence Rarinirina hoe ny tena loza dia raha olana ilay olona noho tsy fahalalany. Ary izay ny tena olana be rehefa tsy avelanao am-pianajanaka intsony ny malagasy fa ampahantrainao ka na ny fandefasana azy any amin'ny fanabeazana fototra aza tsy vita intsony dia mora aminao ny manambaka azy avy eo. Dia nresahany namana hiada teto hoe diso tanteraka ny filazana fa hoe satria misy QR code ilay carte orange hono zany ilay hoe scanena dia mitebiteby mafy ilay olona zany fa hoe rehefa andeha hifidy izy ao anaty isoloir ao dia fantatra raha vao tsy mifidy an'ilay candidat-mpanjakana terena ho fidiany. Satria ilay olona tsy mahalala entim-pantahorana dia izao miororo ao anatin'izany. Averiko foana ihany hoe anatina osoka lainga
alatra ny mena lalana na vol autorisé zany rehetrarehetra zany Clémence Rarinirina ary mampanontany tena hoe hoaiza ny hafaran'ny firenena raha ny olona tahaka izany foana novela hanara-po anao izay tiany. Ianareo moa be dia be ny manoratra anay tena tsy tapaka, tsy haiko ianao Clémence fa tena tsy tapaka mihitsy ny afatra manokana na ny MP ao anaty telefoninao matetika zao foana hoe dia ahoana zao dia manaiky an'izao ve tsika andefitra amin'izao ve tsika mamakafaka mihitsy aloha tsika ny zavatra misy rehetra ary amin'izay miara-mahalala ny zava-misy rehefa mahay tsika rehefa mahalala tsika dia hitantsika hoe inona no ho vitantsika ho azontsika vitaina rehefa avy eo fa aleo fondé petraka amin'ny tany tsara ny tongotra manadiady ny zava-misy rehetra Clémence Rarinirina. Ary ivirenako kely le tranga nisy teny amin'ny Coliseum teo fa hatramina bus aza dia natao bus tsinjo. Zany hoe taterina mihitsy zany le olona ao atafiditra ao anatin'ilay kajikajy efa niresahantsika teo. Zany hoe eo ihany ilay sary tiana ilazana fa hoe zay manana ny maro anisan'ny vahoaka satria jereo fa fenonay ny Coliseum fa eo ihany koa ilay efa tetika entina anararotana an'ilay fahatram-bahoaka ao anatin'izao zava-misy sy raharaham-pirenena misy ankehitriny izao. Ary indramiko kely ny zany rehetrarehetra zany mantsy dia fandikan-dalàna hoy ianao teo efa andresahanao teo moa namana faniry soirinay fa indramiko ny fanambarana izay izy ity nataon'ny KMF-konao hoe tamin'ny fahaeniny volana Mai talohany hatrentsika fifidianana solombavam-bahoaka mikasika indrindra nyity le resaka fanoloana sefokotany ity izay fanambarany zareo mazava fa tsy manaraka ny voalazany lalàna manan-kery satria efa nanomboka tamin'izany hoy isika teo no efa nisy an'izany fanoloana sefokotany antery izany dia hoy indrindra fanambarana nataon'ny KMF-konao hoe tamin'izany fotoana hoe prety kombakomba hozy amin'ny famotehana firenena ianao izay mbola sahifidy candidat mpandika lalàna. Zay mihitsy ny zavatra noteneniny teo anivon'ny KMF-konao hoe mikasika an'izay ka zay no tiako tenenina zany hoe tsika rehetra dia samy mahafantatra ary samy malala ary tsy vao zao zany io tranga io no misy fa fanontaniana napetraka ao teo mbola angina ve mbola tsy hiteny ve tsika manoloana an'izay isika ataontsika hoe candidat mpanolo-tsaina namana Lilira Faralahy tsy afaka ny angina manoloana an'izany zavatra izany satria miariary loatra ohatra ny vaiakandrina ny zavatra misy ny fandikan-dalàna izay ny rahantsika nahita sy ny aina tao anatin'ireny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ireny ka zay ngamba no ndeha ataontsika hoe taridresaka somary lavalava satria araka ny tenentsika teo fampitohy ihany io ny amin'ny zavatra isy zavatra misy tao anatin'izay fenetrantsika fifidianana ny 1 Desambra izay dia hiditra ngamba antsika ao anatin'izay tapany faharoa izay aorian'ity faingo ity. Efa nisy moa ny soirée électorale na ny alina nandritra ny taoriana fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina izay nafahanareo miaina mivantana ny karazana ambiance taorian'ny fiatrehana fifidianana izay narahanareo teo tamin'ny MBS fa ho an'ny an'ity tapany faharoa ity kosa dia iresaka ihany tsika mikasika an'izay fa andeha ataontsika hoe misy kokoa angamba ny razay nazy ilazana azy mikasika ny zavatra ny ainanay ihany koa iresana amintsika hoe tena maro loatra ireo fandikan-dalàna izay hita sy tsapa sy miainana tao anatin'izay misy zao ny zavatra tranga hitany namana Lilira Faralahy angamba zay aloha no anomboantsika anazy omeko anao namana Lilira Faralahy ro fitenenana. Misaotra Clémence Rarinirina miresaka ny zavatra nitranga tao anatin'ny fifidianana antsika dia veriko aloha fa zava-dehibe tsy azontsika dinganina kosa Clémence ny misaotra an'ireo ratsamangaika any antokotiko Madagasikara rehetrarehetra izay tena ny fanome tanana tena hoe niara-niosina niaritra ny mafy ary tena nanana an'izany résistance zany tao anatin'ny fiatrehana ireny satria everiko fa raha tsy nanana an'ireny élément rehetra ireny isika teto anivony antoko dia mbola mihoapapana lavitra no zazahatra hitantsika izao ny zavatra niseho nandritra ny fifidianana iny. Zava-dehibe zany ary everiko fa mendrika ny hitondrana fisaorana eto amin'ny maha-isan'ny candidat anay Mirahavavy dia everiko fa manana andraikitra sy adidiny amin'izany fisaorana antsika rehetra mpiara-mikatroka sy mpiara-mitolo izany tamin'ny fiatrehana didy tamin'iny fifidianana iny. Inona ary ny zavatra nisy Clémence Rarinirina? Iverena kely ilay resaka teo aloha hoe nisy ilay olona tafiditra tao anatin'ny lisitra tovana satria nampiasa an'ilay ordonnance. Zay zany ny zavatra misy. Zany hoe ny tena lojika farany kely indrindra zany Clémence dia izao misy lisitra anankiray eto ilay lista maire araka ny lazainao teo ary misy lisitra anankiray zany ilay lisitra tovana. Isika nefa tao aoriany famakafakana nataondreo manam-pahaizana manokana teto anivony Antokotima dia nambarany sekretera jeneraly mazava tsara mihitsy ny alina farany nafananao fampelezan-kevitra hoe 20 isanjaton'ireo atao anatin'ny lisitra fanampiny
dia saika efa voasoratra avokoa ao anatin'ny lisitra tany am-piandohana zany hoe doublon zany. Tsotra kely ny zavatra nataon'ilay délégué antsika teny Nivo ny boriboritany fahadimy Clémence Ararnirina bureau de vote tao Andraisoro. Resaka tsotra ny se présenter tamin'ny président bureau de vote mazava loatra ary tao anatin'izany no resaka mazava hoe mba omeo anay kely tsy hoe omeo moa zany satria zareo no mikirakira an'iny zany fa hoe mba tianay tompoka hoe atao systématique ny contre vérification isaky misy miditra hoe atao anatin'ny lisitra ray sy atao anatin'ny lisitra ray ve le olona satria raha miverina indroa ny anarany doublon zany dikan'izany tsy afaka mifidy izy zay fotsiny fangatahana tsotra fa miteny ianao hoe Clémence Ararnirina fa ady vazavaza no niafarany resaka satria nahoana tena sorena faratapony ilay président bureau de vote aza baikobaikoina amin'ny asany izy sy ny sisa na izany aza moa tsy maintsy resana ihany fa nisy ireo solotena nisy an'i izay tonga nandray andraikitra nandamina ary dia hita sy voamarina fa maripototra tsara ilay fangatahana Clémence Ararnirina. Zay zany aloha tranga anankiray voalohany izay nitranga teny ary betsaka no misedra an'izany fa isaorana an'ireo délégué izay nasany joro manoloana ny fitakiana ny rariny tahaka izany mba tsy hisiny ny osoka tao anatin'ny fifidianana. Ny anankiray faharoa Clémence Ararnirina tarainy any zavatra nisy teny amin'ny faritra iny dia ny fahatratrarana ezahantsika moa aseho atao anatin'ity fandarana ity ny sary ary tsy teny rery fa zany hoe santionana ity satria hitan'ny maso ny ainana izay moa maha-candidat mpanolontsaina dia afaka nanara-maso sy nijery ny zava-misy rehetra teny dia tena hoe tratra eo am-panaovana mihitsy ilay kara-panondro tsy mitovy amin'izay voamarina ao anaty kara-panondro ny ao anaty kara-pifidianana ary rehefa nijerenao koa aza ilay tovolahy mitondra an'ireo zavatra izay efa avy nifidy satria tany moa zany voatratra ilay izy dia efa misy miloko zany ny tanany tao anatin'ilay izy dia nijerevana na dia ilay sary eo amin'ilay kara-panondrom-pirenena aza mbola tsy sarin'ilay tovolahy akory. Rehefa tratra teo dia samborin'ny olona tsy neken'ny olona fa nitangonana teo hitantsika tamin'ireny fahitalavitra rahavavy sy ny sisa ireny dia teo no hita fa tsy ray tsy roa fa mety efa maro be zany zareo navidy voamarina ilay izy Clémence Ararnirina satria dia misy elanelam-bato hita be tao amin'ny bureau de vote anankiray antsoina hoe Asama io teny amin'ny faritra Andraisoro iny vokatrizay osoka izay ny fandraisana ndraikitra avy hatrany izay natao satria izay ilay tsy mitaza-potsiny tsika manoloana ny zavatra tsy mety dia natolotra ny mpitandro filaminana avy hatrany satria mirahalahy tratra teo ary tia moa Clémence dia elako tsiny fa niresaka tsika teo hoe filoha-pokotany fa dia nisy aveu izay nataony zany olona tratra izany satria natahotra mafy izy rehefa tanan'ny polisy tao amin'ny violon ary dia ohatran'ny hoe nipresen'ilay vahoaka izy zany hoe ianao anie no migadradra fatany amin'io fa izay marina lazaina dia nisy aveu nataony any afaka manentana antsika hoe hijery any anatin'ilay vaovao mahakasika an'izay satria tena vavany taony teny hoe izy no maniraka azy sy mampanao azy an'ireny zavatra ireny. Santionany faharoa zay Clémence Ararnirina ny amin'ny zavatra tsy tomombana sy tsy ara-dalàna teny amin'ny toerana izay ny atrehako ny fifidianana fa ny fahatelo izay tena goavana be dia izao manomboka mahasorena an'ireo rantsa mangaiky an'ny fokotany ny mahita fandraisana andraikitra mivantana tahaka izany ary dia tsy nilamina tsony ny atao hoe fifampiresahana nandritra n'iny fotoana iny. Ny zavatra nisy dia tao anatin'izay fotoana izay dia rehefa nipaika ny tany hoany tamin'ny efatra ora na tamin'ny efatra latsaka tany dia nahagaga fa tonga tao amin'ny toerana nisy ny toeram-pandatsaham-bato ny lehibe ny fokotany izay mitety ny bureau de vote tsirairay avy mitety ny bureau de vote tsirairay avy gaga izay hoe inona ny ataony ao nanara-maso avokoa moa ny observateur sy ny superviseur tamin'izany fotoana izany no nahafantarana sy nahitana fa lasa nivadika mpikirakira herinaratra na électricien ny lehibe ny fokotany ary dia milaza fa installé jiro amin'ny efatra ao anatin'ny androm-pifidianana no mitety manao installation électrique isaky ny bureau de vote tsy vitan'izany fa mbola escortena tovolahy matanjaka maromaro na irony antsoiny tanora hoe gros bras irony izay fantatra fa tsy ponina eny an-toerana mihitsy toa fampiororona sy filazana efa nisy feo aza moa ny ela tamin'izany fotoana izany hoe ho an'izay mbola mahasama malivaly sy miteniteny an'izareo eto dia toa fandrahonana ho an'ireny olona rehetrarehetra ireny anisan'izany moa zany ny tenako izay nijoro tao anatin'ny izay tsy fahamarinana izay Clémence Ararnirina fa dia tena hoe norahonana sy nivezivezen'ireo président-pokotany miaraka amin'ireo gros bras maro samihafa ireo tao anatin'izay vato. Tiako lazaina dia izao hoe hatrany anaty androm-pifidianana avy dia mbola misy ny raha-matahora sy ny herisetra sy ny ataontsika hoe didiny desandry
tiana hampanjakana fa na dia teo azy zany rehetra izany dia isaorana ho an'ny ekipa rehetra indrindra ireo ekipa teny indray soro moa izany hitan'ny masoko dia tena ankasitrahana satria tena hitanao hoe miray ina miray fo mifanohana mifanampy ary dia ny fampibanjina sy ny atrika nanara-maso hatramin'ny faran'izay ny santionany azoko resahana Clémence raha ny hitan'ny masoko sy ny ainako manokana tamin'ny androm-pifidianana iny. Zay ny mikasika ny Andray Soro fa raha ny tenako manokana dia teny amin'ny Fokotany Akazomanga Atsimo sy teny Andraharo teny no nanaovana ny fanaraha-maso satria tokoa isika mpandrontsaina ny tanàna na manalelira faralahy dia samy nanana baditra afaka nanao an'izay fanaraha-maso ary tsika rery tsy hoe tsika avy amin'ny lisitra tokotika Madagasikara rery fa nena teny Kianja teny moa zany ireo mpandrontsaina avy amin'ny lisitra hafa ireo kandida miara-nientina miara-niasa amin'izay fanaraha-maso izay. Ny hita zany teny amin'ny Akazomanga Atsimo manokana aloha ny resahako dia tsy navela mihitsy ny observateur sy ny superviseur nanao an'ilay fampitahana araka ny tranganisy teny Andray Soro resahanao teo hoe mba afaka nanao fampitahana zany satria izay le hoe ady amin'ny alabato fa dia tena sarotony mihitsiny zany teo anivon'izay centre de vote zay nahafahana nanao an'izay fanaraha-maso zay ary dia teraka fimenomenomana moa izay tranga izay. Ankoatran'izay dia gaga ny tena rehefa tonga ny ariva satria nisy araka ny teneniko teo ilay tabataba satria tsy maintsy fampimenomenona moa zany satria rehefa mahita tranga tsy amin'ny manara-dalàna dia tsy maintsy miakatra ihany ny feo zany ho an'ny ireo tompon'andraikitra izay nanao ny fanaraha-maso tao anatin'izany Birafandatsambato zany dia gaga ny tena rehefa mivoaka tao anatin'ilay centre de vote moa zany teo Akazomanga Atsimo fa dia misy mpitandro filaminana tonga andiany marobe gendarme sy polisy dia mieno an'ilay tompon'andraikitra eo anivon'ny Fokotany izay manao tati-bolana raha izay ny azo ilazana azy hoe menomenona be ry zareo mitabataba sy ny sisa tamin'ireo mpitandro filaminana moa zany tao Akazomanga Atsimo. Za moa tamin'ny fotoana nisian'ilay tabataba be tsy teo fa somary nakeny Andraharo fa dia izay zany nagaga ao anatin'ilay izy hoe nihevitra ny tenako hoe raha mpitandro filaminana kosa ianao hoe tonga anatina andamina raha fifanolanana zany indrindra raha mpifidianana tahaka ireny dia tokony natsoinao niaraka teo ireo olona rehetra izay voatontonona tao anatin'ilay fifamaliana ohatra farafaratsiny dia nenona fa raha ilay fanontaniana petrak'ilay polisy dia tena hoe ilay olona ity tena marina dia inona zany nataonao dia inona niatra taminao dia ahoana zany izay le manahirana amin'ilay lazaina foana hoe tan-dalàna ao anatin'izany nafitsika fa lotsika be mihitsy ireo observateur superviseur raha navela mijery an'ireo mombamomba an'ireo platsaka hofidiana tsy platsaka hofidiana fa ireo mpandeha natanteraka latsabato satria efa be dibe le aya zany ao anatin'izay kanefa dia midona tamin'izay andeha ataontsika hoe résistance na fahamelona ny tena marina teo anatrihan'ireo mpikirakira teny anivon'ireo Birafandatsambato ho an'ny trangana Andraharo manokana indray izay tena nahitako tranga maro be satria tena teny nandamiko ny fotoanako maro dia izao ny zavatra nisy na gaga aloha satria teo tsika amin'ny resaka se Fokotany ary izay mantsy le tsara nanaovantsika le tari-dresaka hoe izany se Fokotany zany ane tokony neutre satria zany tendren'ny fanjakana ianao zany raha izay ny azo ilazana azy satria fanendrena no anazahoanao an'ilay toerana kanefa raha ilay se Fokotany hita aloha tery Andraharo dia hitanao izy mitsofoka any amin'ny birao-pifidianana voaka ny ivela amin'ny ivitoeram-pifidianana sy ny sisa dia lasa mametraka fanontaniana. Tamin'ny voalohany aloha ny tranganisy teny Andraharo dia izao lehibenina birao-pifidianana anankiray na ny président zany président bureau de vote avy ao amin'ilay salle anankiray lasa makao amin'ilay salle anankiray satria raha ny fanazavan'ireo observateur superviseur dia misy roy mpihavanana ireto ilay ao anatin'ilay birao-pifidianana dia manoloana an'izay indrindra dia lasa mivezivezy zany ary mivezivezy tsy hoe mivezivezy fotsiny fa mitondra calculatrice dia mitondra taratasy andraisana hoe firy zany ireo olona izay tonga mifidy tao anatin'ilay fifidianana zany zavatra manahirana ao anatin'ilay fiatrehana an'ilay fifidianana hoe lasa ataon'inona moa zany ilay calculatrice ao anatin'izay ataon'inona ilay taratasy rehefa niresahana momba an'izay ilay président bureau de vote dia lasa le chef Fokotany indray nandray ny relais dia izy indray zany lasa mivezivezy manao an'izay fangalana ny totanisy lazaina fa hoe ilain'ny préfet lazaina fa hoe ilain'ny any amin'ny district dia gaga ihany ny tena mba mpanao gazety ihany hoe aiza koa no misy an'izany hoe tsy maintsy manao tatitra isaky ny adiny iray mikasika ny hoe firy ny isany tonga mifidy sy ny sisa dia eo dia mandray an'izany sy ny sisa ao anatin'izay
amin'izay ary mahavariana ho iaho hoe maninona no zareo ny miandraikitra amin'izay fa nataoko raha hoe tokony ho zay ara le izy a de misy tompon'andraikitra ny bureau de vote ane eo e de maninona tsy ry zareo ny manao an'izay fampitam-baovao tokony ataony a raha tokony izy zay fa tsy maintsy hidikidirana ao anatiny ilay birao-pifidianana izay mahatonga an'ilay ambara foana hoe trafic d'influence ao anatin'izay satria lasa miteraka fatahorana izay le manahirana an'le hoe komity pokotany na olona anaty fokotany a mandeha mivezivezy any anatin'ireny fokotany reny any anatin'ireny birao-pifidianana reny fa na izany na tsy zany ihany koa tiako ny tena zavatra nanahirana atao anatin'izay a ohatran'ny anareo zao na manaliby de tratra le olona fa ohatran'ny tenen'Tenjahary manokana de hoe misy le anaran'olona hoe Rakotondраsoa de anaran'olona ray hoe Rakotondrafara olona samy hafa mihitsy zany raha zany anarany zany a kanefa de navelany zareo ndefa nanao latsabato zany nandatsabato tao anatin'izay de rehefa mba niteny ny délégué antsika hoe tsy mitovy reo olona reo de mahagaga tena ty kosa aloha tena mahagaga ilay ray bureau de vote mihitsy ny miara-miteny hoe alefaso io andeha aleo izy hifidy zany le zavatra manahirana tao anatin'izay fiatrehana le fifidianan'izay ary ny farany tiako resahana momba an'Andrahary manokana de hoe tonga amin'izay le fepitoana tokony ikatona le birao-pifidianana mazava ho azy amintsika fa lalàna de milaza ary nipetaka eo ny petadrindrina fa tsy hoe lavitra hoe misokatra amin'ny 9 ora maraina ary nihidy amin'ny 5 ora hariva ary raha ny toromarika omen'ny seny foana de hoe mitohatra amin'ny 5 ora hariva fa raha mbola misy milahatra de tokony avela miditra de zay tokoa no nitranga tao amin'ilay birao-pifidianana anankiray hoe tonga paikany tamin'ny 5 ora hariva mbola nisy ny lahatra dia navela aloha zany niditra le olona tsy nisy ny lahatra tsony kosa de efa mifanaraka daholo ny délégué rehetra tsy ny délégué moa zany fa le observateny mpanaramaso hoe avy amin'ny candidat isan'isany hoe eto amin'ity olona ity zany a tapitra amin'izay ny latsabato a efa dila ny fotoana de misy olona avy any tonga de avy ilay le niteneko teo nitondra calculatrice taratasy a mivoaka avy any amin'ny birao-pifidianany a de maka défense an'le olona atao amin'le birao-pifidianana ray hoe aza manaiky tenen'olo zany fa na hatramin'ny enina ary de mbola azo raisina foana ary tamin'ny 4 ora sasany ilay avy ao amin'le bureau de vote anankiray no efa niteny hoe hatramin'ny enina tsika eto foana dikan'izany zany efa manao préparation psychologique an'le membre ny bureau de vote rehetrarehetra hoe amin'ny enina zany ity vo ikatona satria ve zay le hoe tenen'ny candidat Tojo Ravalomana hoe voaka ny aizina ao anatin'izay a de zay le zavatra antranga ka tena lasa nisy tabataba moa tao anatin'izay ka natsonatra amin'ny CENI hatrany amin'ny CED a de ny CED no teny hoe marina mihitsy ny anareo rehefa tapitra ny filaharana de tsy tokony mahazo miditra tsony rehefa dila mipaikany amin'ny 5 ora zay zany ny zavatra mitranga tao anatin'izay tranga nisy teny Andrahary izay namana le hira farala mbola ao anatin'ny andron'ny fifidianana ihany Clémence Rarinirina anisan'ny zavatra niseho ihany koa no hoe tonga avy any le olona andeha hifidy rehefa nijerevana ny anarany ao anaty lisitra soamantsara izy fa andeha andatsabato izy a de mahagaga fa efa misy sonian'olo-kafa teo amin'ny toerany amin'ny alahelo no niverenan'le olona tsy afaka nanao an'izay a didiny amin'ny maha olom-pirenena azy zay a nanatanteraka ny fifidianana tranga anankiray izay nisy ihany koa ary nitarainana fianakaviana maromaro tampoka de ny hoe fianakaviana manontolo ao tokantrano izay tena samy tao anaty lisitra avokoa ary nifidy soamantsara tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka fa mahagaga fa tsy misy ao anaty lisitry ny mpifidy sady tsy anatin'ny tovana tao anatin'ity fifidianana ity hoentina ilazana ny amin'ny hoe efa nomanina mialoha ihany ny endrika rehetrarehetra zany hoe ny fahitako azy zany de zao hoe natao izay ampitomboana farany betsaka ny olona heverina sy efa nieritreretina fa hifidy sy terena hifidy satria novidiana ilay safidin'ireny olona ireny a terena hividy sy hifidy ny candidat-mpanjakana fa etsy an-daniny kosa de raha mbola azo atao ny nanenaka fantapantatra fa hifidy ny candidat-tsika Tojo Ravalomanana le olona de izay tsy nifidianany no natao tena ranomaso mihitsy no nentin'le raim-pianakaviana anankiray ny tena hoe indrisy fa de efa misy sonian'olona vao maraina amin'ny 6 zany Clémence Rarinirina fa zany ihany zavatra nitranga somary ampiko kely le resahanao teo mahakasika an'le hoe miaraka ao anatin'ilay samy délégué ny candidat eo anivon'ny birao-pifidianana tena mampanontany tena ny hoe misy an'izany zavatra tsy tomombana zany raha niresaka an'ilay lisitra teo tsika de mbola miady mafy ilay délégué ny amin'ny hoe ahoana fa sy vo fehiteny mazava ty hoe inona zany ny hafaran'le resaka de le délégué an'le candidat hafa mihitsy no mijoro hoe allo hiditra amin'izay mpifidy fa tsy hiandra ny sitraponareo ety eo zany magaga hoe tsy fantatra hoe tsy fahalalana ve sa tsy fahampiana fiofanana ve sa sanatria
dia efa tena ara-tsimpana sy fitanilana mizana tsindrinila no anaovana andrenrehetra eny fa izay no amerenako ihany ny fisaorana ny ekipa rehetrarehetra teo anivony antokotiko Madagasikara Clémence hoe tsy ny kosomasomena fa ny joro na ny délégué zany na ny superviseur na ny observateur tany amin'izay hita masoko aloha dia tena tsapako hoe nisy fiarahamientana be dia be tao anatin'izay fiatrehana ny fifidianana izay. Resaka ilay zavatra nitranga tao anaty fifidianana ihany sika dia misy ny tany akafa ihany izay hitantsika ny ely teny amin'ny tambazotra, hitantsika tamin'ny fahitalavitra maro samihafa teny fa santionany ohatra izay natrehany teny anivon'ny boriboritany fahaefatra Clémence Ranirina dia raha ny firesaky ny tompony andraikitra tao tamiko dia efa manodidina ny any amin'ny 700 any nisy an'ireo ataontsika hoe miaramila nikasa handeha hifidy tao fa dia nosakana anjareo ary tsy nandrotsa-bato hatramin'ny farany noho ny fijoroana tao anatin'izany zavatra nitranga izany. Ny fampiresahana moa zany ny hariva rehefa nandeha nanatitra n'ilay antota taratasy sy ny firaketana rehetra teny anivon'ny SRMV teny Mahamasina dia mifampiresaka eo zany rehefa mifankahita eny an-kianja eny na nahoana ny tany dia tao anatin'izay nahazoana an'izay information izay. Akisako kely ihany makary amin'ilay hariva mialohan'ny hanohizanao ny amin'ny hoe fitaterana an'ilay voka-pifidianana dia eo ihany koa matetika ny tena raharaha be ilay fanovana ilay PV ary ity fanamariana kely Clémence Ranirina hoe tao amin'ny bureau de vote anankiray manokana teny amin'iny faritra Andraisoro iny dia tena mahavariana fa dia amin'ilay urne dia misy zany ohatra hoe salle numéro 6 dia ao ambadika indray misy hoe bureau de vote 17 dia nijoro ny délégué antsika tamin'izany fotoana izany ary dia niteny mazava hoe tsia rehefa salle 6 ity dia aoka ho salle 6 ary fafao avy hatrany eto anatrehanay ity soratra 17 ity satria tsisy malala sika raha hivadika tampoka ny ao anatin'ireny zavatra ireny. Izay no anton'ilay fahamailona na vigilance izay tena tsy maintsy nandraisana andraikitra ny amin'ny fanaterana ary ny taksi manokana Clémence Ranirina tena everiko fa nandray anjara goavana tao anatin'izay hoe fanaraha-maso ny fiara mitondra ny vokatra izay mba ialana amin'ny hoe eny am-panidinana eny miova tampoka ny sary Clémence Ranirina ka ireny no mahatonga an'ilay hoe raha zavatra 13 lasa 13 sy arivo rehefa tsy misy ny fanaraha-maso dia tsy maintsy nanaraka arak'izay azo atao sy ny fanampy tao anatin'izany amafisika eto ihany hoe fisaorana ny taksi satria tena anisany be dia be anareo taksi no atazana teny anisany nanaraka akaiky ireny fitaterana ny vokatra ireny Clémence Ranirina raha mbola hijanona ao anatin'izay tontolo ny androm-pifidianana izay isika. Zavatra nitranga teny amin'ny 4e arrondissement moa zany izay no manalilira farala ao anatin'ilay fahamailona foana ihany hoe tsy maintsy arahana satria ny zavatra nisy dia nisy président Pokotany ihany satria resaka forosy Fokotany tsika tômôbilina sy Fokotany indray koa no nasena nitafitra ny apahana vokatra tany amin'ilay hoe bureau de vote Masoandro teny Anosy be teny dia rehefa avy eo rehefa tonga eny Anosy izy dia mijanona tampoka eo Anosy eo dia gaga ny olona hoe ahoana ary ity mijanona tampoka ity tokony ho 10 pli ny ray hoetiny zarainy anankiroa 6 pli ihany ny hoetiny dia 4 pli ajanony. Inona ny antony mahatonga an'izany mipetraka amin'ny fanontaniana rehefa avy eo izy mijanona eny Anosy ampidirinao amin'ny CSRMV ny Mahamasina amin'izay ilay vokatra vetivety eo izy manao marche arrière am-bazaha ozy ny fitenenana ny anankitelo ihany tamin'ilay 4 pli faharoa netiny no ny anankitelo ihany nateriny dia ny anankiray saika hoetiny asa hoetiny aiza koropaka ny olona atao amin'ny SRMV Mahamasina ny dinaingana ny vavahady izay ilay zavatra nitranga ary mahatonga antsika amin'ny teny hoe mampiahiahy ilay zava-misy mampiahiahy ilay zava-misy no zanitranga izany ary eo indrindra ilay resantsika trelem-piandohana hoe ilay inona moa ny ilazana an'izany hoe ilay président Pokotany izay olona tendrena ihany ary eny anivon'ny mpitondra fanjakana no manendry azy dia izay ilay zavatra manahirana zany ao anatin'izay hoe ny anivon'ny distrika moa zany fanjakana foana ihany na tiatsika na tsy tiatsika dia zany ilay manahirana ao anatin'ity tranga ity. Ankoatran'izay miresaka an'ilay androm-pifidianana antsika efa nitaterina teto indray moa ity cas ity tamin'ny cas teny Ambatomaro iny moa ohatra ny gaga sy talanjona ihany moa ny tena fa izay moa ilay hoe samy ao anatin'ny ady zany tsika rehetra fa dia mpanolo-tsaina teo aloha miaraka tamintsika no tena nitabataba momba ny ordonnance teny Ambatomaro ihany koa miaraka tamin'ny solombavambahoaka team ny amin'izay fisina ilay hoe ordonnance izay resantsika teo ilay resaka ordonnance hoe tena tsy ilay olona mihitsy io mandeha an-datsabato io ka tsy ekena ny zavatra tahaka izany kanefa ny moa ilay olona eny anatin'ilay birao fandatsaham-bato dia misy mitabataba avelao ny olona hifidy avelao ny olona hifidy dia izay zany ilay izy hoe tsika koa ve zany manaiky fandikan-dalàna ao anatin'izay nefa ilay olona miteny avelao ny olona hifidy mazava loatra
fa tsy maintsy hifidy le candidat-mpanjakana ao anatin'le izy mato mitabataba tahaka zany manahirana zany le tranga tahaka zany de nresarinao teo le resaka gendarme tao amin'ny 4e arrondissement dia soa ihany fa ni-intervenir ny député Rina Randriamasinoro fa de tena nahitana an'izay hoe olona anao ordre de mission manana ordre de mission de nefa mifidy saika hifidy moa zany tao amin'ny 4e arrondissement tao amin'ny Andrefanambojanahary hitatsika koa zao teny vato nisy ataontsika reportage izay nandeha menomenomana madama anankiray izay candidat ihany koa moa izy menomenona ny amin'izay hoe saika hifidy tany ihany koa de tany Ambohidratrimo ihany koa de mbola nisy indray moa tsy gendarme angamba raha nitatitra nataony namana faniry zafy manazany fa hoe andian'olona ponina avy nivandra taterina andeha hifidy eny Ambohidratrimo zany rehetrarehetra zany ny zavatra nitranga da avokoa tao anatin'iny fanatanterahana ny fifidianana iny de io moa ny Fleury Rakotomalala no mamoaka nyity vaovao ty namana Lili Rafarala hoe nitanjona de hoe 3 isaky ny birao fandatsahambato no kendrena ampidirana zandary andeha hifidy ahoana moa zany zay le ordonnance resahana fifidianana tokony madio mangarahara ekeny rehetra zany no tokony filamatra kanefa de fifidianana feno osika no natrehana tao anatin'iny faraika ambin'ny folo ny volana desambra iny ary tsy gaga sika raha tonga hatrany fifampikasihan-tanana ho an'ny toerana sasany satria tena miariary loatra toy ny vaiakandrona ho tsika teo ilay fandikan-dalàna tao anatin'izay amidi-pitina koa nyty andro ny fifidianana ity satria mbola iresaka tapany fatelo sika rehefa aveo Clémence ny fotoana efa lasalasa ihany satria jerena ilay izy toatra ny teboka vitsivitsy fa rehefa tena resahana maro ihany ny tsy maintsy ambara ao anatin'izany fa misy ihany koa ilay resaka bulletin précoché Clémence Rarnirina ary ino ny tiako resahana iny hoe le izy aneho lasa ohatrany hoe mifanabady ve sa mihevitra ny sasany ho zaza ka tsy hatakatra n'ilay fomba atao satria zava-nisy moa zany Clémence Rarnirina dia ny hoe fahatrarana olona mitondra bulletin précoché ary ilay larana faefatra no efa coché ao anatin'ilay bulletin hoentina andotoana zay ny teneniko hoe ilay fomba rehetrarehetra hoentina ahoana moa zany anaovana zay aresiny aty anivony atokotiko Madagasikara ny tetavina amin'ny fomba rehetra ambany tany mihitsy tonga hatrany amin'ny hoe famoronana olona lazaina fanirahany atokotima ary dia efa mitondra bulletin précoché numéro 4 de mipetraka amin'ny fanontaniako hoe isika rehetra samy miserasera ao amin'ny tambazotra Clémence Rarnirina isika rehetra samy mahay mamantatra ny tarehan'ny olona hoe iza no izy ary iza niaraka tamin'iza tamin'ny fotoana rehetra fa ny zavatra misy sy raha malalany ka ekipany eo anivony fitondram-panjakana ihany no tao anatin'ireny satria fantatsika tsara ny solombavambahoaka avy amin'ny fanjakana ao amin'ny boriboritany faefatra indray moa izy ty raha tsy diso mbola faefatra ihany dia ao anatin'ireo ekipany toko anaty farangososo araka ilay lazain'ny olona hoe reprise scolaire sy ny sisa ity olona tratra izay mitondra bulletin précoché ity zany hoe ilay kajikajy maloto hoentina andotoana ny hafa averiko foana hoe ny tsara no aratsiana fa ny ratsy tsy mila aratsiana zany intsony fa efa zay raha teo izy ary dia mila mamperitreritra ao anatin'izany hoe maninona zany no manao effort be mihitsy hoentina andotoana ny hafa ny fandotoana ny hafa koa tena tsy hampadio anao velively mihitsy ka tsy aritra ny tsy teny an'izay mahakasika an'iny androm-pifidianana iny Clémence Rarnirina angamba ny antsika isaitsainana ao anatin'ity fiatrety maranantsika an'ity tapany faharoa ity dia indramitsika kely angamba ny fanehoan-kevitra publication nataon'ny Fleury Rakotomalala satria fandraisantsika teo ihany izy ataontsika kompatanana ihany koa dia niteny izy hoe na misy raha mandrika aza ozy izy dia tsy maintsy atao izay alan'iny ny candidat-mpanjakana na tsy alan'iny ny candidat avy aty amin'ny fanoherana amin'ity fifidianana ity ka tsika rehetra zany no mamisavisa sy maminavina miaingy amin'izany andeha ataontsika hoe témoignage na fijoroana vavolombelona natao tamintsika teo zay hoe zany rehetrarehetra zany le mikimaky ary nyresantsika teo fa le mikimaky tsy hoe akory ny androm-pifidianana vao natao fa mialoha be an'le fiatrehana fifidianana dia efa hitantsika tsara hoe tsika rehetra samy nahita ary tsika rehetra samy miaiky hoe tena misy zavatra tsy milamina ary tsy mbola nisy indramiko ny terinao teo namana Lili Rafarala tsy mbola nisy zavatra ohatran'izao hatramina tany teto amin'ity Madagasikara ity hoe fifidianana dia tena tsy tahotra tsy henatra tsony manangonangon'olona manangona karaha-pifidianan'olona manangona ino ty anarany ino indray ty carte électorale-n'olona karaha-pifidianan'olona manangona ny zavatra rehetrarehetra tsy mbola nisy zany fa dia tamin'ity dia efa tsy tahotra tsy henatra tsony satria moa vavy tsy mitahotra tokoa angamba ny lehibe indrindra ao anatin'izay dia efa tsy mihenatra tsony ao anatin'izay fiatrehana an'izay fifidianana izay fa dia avalitsika eo mikasika an'iny dia amarana ny fandaharana isika ao anatin'ny tapany fahatelo
Lavalava ihany izay niarahana izay Clémence nefa na izany ara tsy maintsy lalovantsika avokoa na ny tany aloha na ny nandritra ary resakantsika amin'izao fotoana izao ny niseho tao aorian'ny fifidianana. Ny zavatra misy aloha dia raisiko ihany ilay fomba fiteninao azy teo Clémence Rahanirina hoe ilay kizarazara ilay filaharana etsy sy eroa ary ny tena mahazendana dia indramiko indray ilay teninao teo hoe tena mbola tsy nisy hatrizay nahataniny tany hatramin'izay niratany voamaso hoe vita ny fifidianana dia mbola filaharana party hoy ny tanora etsy sy eroa. Omaly manokana isika nisy ny fionana teny amin'ny Mahagrobeorika Clémence fa dia eo amin'io stady Malakamy io mandrapahatonga teny efa ohatrany akaikin'ny ataoko hoe pochara any tena filaharana amoron-dalana efa mainy masoandro sy reraka miandry an'ilay zavatra ho zaraina. Ny fanontaniana mipetraka Clémence hoy aho hoe reny ve izany ilay ticket izay nozaraina mialohan'ny fifidianana? Ireny ve izany ilay tapakila nozaraina mialohan'ny tao anaty fampelezan-kevitra ary dia toa sanatria hoe notambazana sy novidiana tokoa izany ilay safidin'ny olona ka aorian'ny fifidianana dia indreo fa mitandahatra ilay olona aka n'ilay valikasasarana mba hahafahana misitraka kely an'izay nampanantenaina izany dia ny hoe ny resaka panier garni moa ianao teo fa ny marareo manam-pahaizana nanoratra azy hoe panier garnier hozy izy ianao teo matsikakely dia tao anatin'izany hitantsika teny an-tambazotra teny ny fisian'ireo vary amin'ny kilao miaraka amina paty kely sy menaka sy ny sisa efa lasa tena miely hatraiza ary anisan'ny anaovan'ny tanora marobe eso teny any amin'ny Facebook aza hoe firy kilao isan-taona moa izany ilay mahavita an'ilay 5 taona raha iny dia nahavidy ny safidinao. Izay filarana rehetrarehetra izay hita teny rehetrarehetra teny tamin'izay faritra rehetra naleha efa aorian'ny fifidianana isika dia averiko foana ihany hoe azo sokajiana ao anatin'ny fifidianana safidy avokoa izany rehetrarehetra izany. Anankiray izay tena mahavariana zavatra niseho tao aorian'ny fifidianana ihany koa Clémence Rahanirina dia ny fahitana ny hoe fa maninona no milona be ny famoahana voka-pifidianana izay tokony hivoaka eny anivon'ny seny fa maninona no milona be fa inona no zavatra mampataraiky sy tsy hivoahan' izany zavatra any an'izay fotoana tokony efa hananana. Ny eo anivon'ny antokotiko Madagasikara moa dia tena eo ampikirakirana tanteraka ireo tonta-taratasy na ny firaketana rehetra izay efa voaray ary dia ao anatin'izay no mampanontany tena hoe maninona no tsy hahenoana feo tsy misy resaka mihitsy avoaka ny eny anivon'ny seny mahakasika an'izay hoe aiza ho aiza ny voka-pifidianana antsika tsy hoe misy kilometatra maromaro na lalan-tsaritra tsy tonga ny fiara satria fa avaratra fa eto Antananarivo renivohitra isika boribory-tany anakenina no angonina ao anatin'izany ary ny bureau de vote rehetrarehetra dia efa nanatitra ny antonta-taratasy ny teny anivon'ny SRMV avokoa ny aliny andron'ny fifidianana raika amin'ny 10 Desambra iny dia mampagaga hoe nahoana no hatramin'izao tsy misy zavatra tena hoe andrasan'ny vahoaka moa izany ilay izy dia efa misy no mivoakavoaka tsikelikely eny an-tambazotra eny fa ilay fahelan'ilay izy na hoe fitirainen'ilay fivoahan'ilay vokatra tena mampanontany tena ny olona maro. Magaga nefa dia izao rehefa jerevanao any amin'ny tranokala rehetrarehetra any amin'ny internet any dia mahita ianao any amin'ny Google efa midéclaré ny tena ny ho mpandresy sahady ny candidat-mpanjakana ao anatin'ity fifidianana be ny tanàna sy mpanodin-tsaina ho an'Antananarivo renivohitra manokana andresahako izy hoe izany rehetrarehetra izany Clémence Rahanirina dia hoentina ilazana hoe efa omanina sy volena ao anatin'ny sain'ny olona avokoa izany hoe ny filaharana testosterona ampanantenaina an'ireny olona ireny izay be dia be ny tsy nahazo tao anatin'ny lahatra dia ao aorian'ny fifidianana dia mbola mizara ihany koa dia milahatra ireny olona rehetrarehetra ireny hoentina ilazana ve hoe vahoaka marobe no andamosina ka lôjika raha manoratra sady any amin'ny Google ianao hoe mandresy nefa ny etsy andanin'izay be dia be ny zavatra tsy tomombana sy mampisalasala mampiahiahy ary mampandefa eritreritra lavitra ao anatin'ity resaka valim-pifidianana ity Clémence Rahanirina. Ya, ialana tsiny moa izany amintsika fa noho ny adidy tena natrehana mafy tao anatin'ny fanaraha-maso-fifidianana sy ny propagande sy ny rehetrarehetra somary tsy ao forme kely fa ialana tsiny indrindra raha somary mikokoa kely etsefasefana eny resahanao teo ilay resaka hoe fanehoana sahady ilay fandreseny reny zany zavatra tena tsy tokony azo atao mihitsy ary mahagaga ho ary iverenako ihany ilay tenin'ny Fleury Rakotomalala teo hoe zay ve ilay tanjona ao anatin'ilay izy hoe na isy raha mandrika na isy inona dia tsy maintsy atao izay alany an'ilay candidat-mpanjakana mampametra-panontaniana ny zavatra tahaka izany. Ity ny tena andrasantsika mpanaraka ny fandarana ataontsika farany vao misy vetiny tsara ilay izy na amin'ny Lila Faralahy dia hoe
ny afatra ny toromarika inona ianao zao mbara ao anatin'izay a tsika re be deaibe tsika ny manoratra mandefa MB miantso mifampantantena any anatiny tambajotra hoe de ahoana to mangina tsy mangina mihitsy sika fa ao anatiny ilay ataontsika hoe fanangonana ny vokatra tsika amin'izao fotoana izao a ary raha ny vokatra azo ampelantanana hatreto a dia iny efa hitantsika angamba ny fanehoan-kevitra ataon'ny Tojo Ravalomanana team ataony any amin'ny pejin'ny candidat Tojo Ravalomanana sy ny sisa de ny amin'ilay hoe mandresy isika ary tokony ho zay aloha zany a no ifantohantsika ao anatin'izay amin'ny androny androany aloha zany a androantsika androny zoma 10 Desambra de zay aloha zany hoe mandresy isika raha ny atotanisa eo ampelantanana ny zavatra tsara resahana ao anatin'izay de hoe ninona sy lilira faralandresahana tamintsika mihitsy inona le aloha inona zava-nitranga tany aloha zany zavatra-tranga tany aloha zany nitondrana impirofo taminareo teto tsy misy zavatra foronina zavatra irahantsika mahita ananantsika pirofo na rahantsika tamina fanadiadiana tsy voatery teto amin'ny MBS mety na rahantsika tany amin'ny fanadiadiana tamin'ny télé-rahavavy samihafa fa tsika rehetra samy miaiky hoe be deaibe loatra le fandika an-dalàna be deaibe le otsika be deaibe ilay fanararotam-pahefana tao anatiny sy nandritra ny fifidianana iny ny zavatra tiana tsipihana fotsiny de hoe isika ny anatin'ny fanehoan-kevitra ny mitambajotra ohatra ny tehiteny hoe de ahoana zany team kanefa ny aza tonoana ny safidinao ny safidiko ny safiditsika rehetrarehetra ny tsakitsahan'ny olona ary mba tsy tenenana hoe lohantsika mihitsy ny tsakitsahan'ny olona tao anatin'ny fiatrehana ny fifidianana iny manoloana an'ireo fandika an-dalàna izay mety ampahany ihany ny resahana sy namana lilira faralahy tamin'ity alina ity fa ny ampahany betsaka efa niresahana tany anatin'ny soirée électorale fandimby niakatra teto avokoa na ny fiarahamonimpirenena na ny solombavambahoaka avy amin'ny antokotiko Madagasikara sy isika izay nanaovana ny reportage ihany koa nentina nanaingonana zany soirée électorale izany tsika rehetra zany samy mahita samy matsapa samy miainana zany hoe tsy rariny le fandika an-dalàna ka isika raha miteny hoa hoe averiko le niteneniko teo hoe ahoana ny ataon'ny team de hoy aho hoy zahay amintsika hoe tsy hoe ahoana ny ataon'ny team fa ahoana no ataontsika ary zay indrindra no mahatonga ny aty amin'ny antokotiko Madagasikara miantso an'le firaisakina le firaisakina tena firaisakina mbahoaka mihitsy ny resahantsika eto hoe le safidy ary amin'naharaky ny resahako teo a tsy hoe ny safidin'ny team nisy nanitsakitsaka ka hoe anjaran'ny team rery no mijoro fa ny safidinao safiditsika rehetra no misy nanitsakitsaka sy nanodikodina tao anatin'izay de tsika rehetra zany a no mila mandray ny fepetra manandrify raha toa ka ho tonga any amin'le tenin'ny Fleury Kotomalala teo hoe na isy raha mandrika aza de tsy maintsy atao ny alany ny candidat mpanjakana ao anatin'ity fiatrehana fifidianana ity de zay zany a mila mailo tsika ary mila vonona sa hijoro manoloana n'izay mety ho teti-dratsy konokonon'ny olona ny ambadimadika any tamin'ny fotoana nandrotsahana ny taratasy filatsahako fidiana teny anivon'ny OVEC Clémence Rarinirina de tsaroko tsara ny tenin'ny kandidatsika Tojo Ravalomanana tamin'izay fotoana izay niainga tamina tenin'Andriamanitra izy io nilazany fa fahotana ho an'ny olo-marina ny mangina sy tsy mijoro manoloana ny ratsy fanahy averiko indray mandeha hoe fahotana ho an'ny olo-marina ny mangina sy tsy mijoro manoloana ny ratsy fanahy miariary loatra ary hitantsika ny tsy fahamarinana manjaka eto amin'ny firenena ambety teninay ombeny ary naverina foana tanatin'ny fampelezan-kevitra ny hoe tsy misy maizina maharesy mazava izany ary tadio ihany koa fa tanatin'ireny mba hitiavako manokana ny antokotiko Madagasikara Clémence Rarinirina dia ny antoko kristianina azy ankoatra ny antoko politika azy ary any akafa mety zavakafa no anohanana sy atao hoe fototra hijoroany ny hetsika atao fa eto anivony antokotiko Madagasikara dia izao tsy mbola nahita angamba ianao Clémence hoe fivoriana ka tsy niantomboka tamin'ny fanipoam-pivavahana arahana tenin'Andriamanitra ary tao anatin'ireny no notsongaiko manokana ny toro-tenina mpitandrina anankiray nandritry ny fampelezan-kevitra nilazany fa hoe sady nantsony isika handrodana sy anjera fa sady hanorina sy ambolona tiako lazaina eto tsy resaka hoe fanonganana inona fa lay faharatsiana mihitsy no potehana lay tsy fahamarinana mihitsy no mila masamijoro isika ao anatin'izany hoe osika io dia iandry an'iza hitsangana ary ianao iandry an'ny Clémence sy Lily rery tsy izy roa vavy rery no havita an'izany fa isika rehetra olo-pirenena mahatsapa hoy ny namana Clémence teo hoe tsy ny team no anontaniana hoe inona ny atao fa ianao hoe olo-pirenena ianao hoe mahatsiaro hoe maharary loatra ny miaritra amin'ny vokatra ataon'ny
ratsy fanahy amin'ny alatra sy ny osoka ary de voavilivily ilay safidinao sy tonga any amin'ilay tena izy na de mitena tsika hoe mandresy isika fa rehefa aviliny ny any amin'ny fahamaizina zany valiny zany de lasa mivadika hoe tsy mandresy ka ao anatin'izany ianao no mila mijoro satria fantatrao izay nijoroanao, fantatrao izay nataonao, fantatrao ny mazava ao anatinao. Zay ny ilazako hoe fiarahamientana ary fahasahina. Anisan'ny ndraisana omaly moa tia Clémence manararaotra kely manao foniteny sady niarabany filoha Marc Ravalomanana tamin'ny 12 Desambra izay tsingerin-taona nahaterahany omaly fa tao anatin'izay fotoana izay dia anisany voaraiko be ny hoe tsy mihemitra isika, mandroso isika satria mandresy isika ary mijoro hatramin'ny farany miaro an'izany safiditsika izany. Eo aloha ny resaka fa aoka tsy ho avilivilitsika na ho interpretena hafa fa izay fijoroana, fiarovana ny safidy ary tsy fanekena ny ratsy fanahy hanjaka fotsiny satria ny fanontanian'ny olona ny Clémence be dia be ao amin'ny tambazotra ao dia hoe dia angina amin'izao ve? Dia andefitra amin'izao ve? Dia avelana ara-pohatra izao foana ve? Dia mandra-pahaviana indray tsika niteneny dao raha fahekena indray izay tiany atao eo. Tsy any amin'izay intsony izany fa efa fanentanana ny eto hoe sahitsika mijoro e. Be dia be ny sehatra azo hijoroana tena hoe fiarovana ny safidiny resaka eto mba tsy hamiliviliana izay tena olona no safidiana indrindra ho Antananarivo renivohitra ny safidiana manokana ho ben'ny tanàna an'izany tamin'ny alalan'iny lasabato ny 1 Desambra iny. Be dia be moa no naneho hevitra Clémence Rarinirina ary anisan'ny tena nafinaritra fa naneho hevitra ihany koa ny ray aman-dreny, ataoko hoe ray aman-dreny be eto amin'ny firenena dia ny docteur Irako Andriamasoa mi izay filohan'ny fiangonana FJKM. Allo meko anao fa ianao no navaky an'ilay izy kokoa fa tena nafinaritra ilay fahasahiany mijoro hoe maneho ny fomba fieviny sy ny resany ao anatin'ny toe-javatra tahaka izao fa izay tsaroako fotsiny aloha dia ny amin'ny hoe ny fahefana miorina eo ambony fasika dia tsy maharitra io anie voalazan'ny baiboly hoe mazava loatra fa raha miorina ambony vatolampy ianao na ho avy aza ny tafio-drivotra tsy makaiza fa raha eo ambony zavatra tsy marina kosa no anorenana fahefany dia indrisy fa rivotra kely mitsoka dia mety tena ampirodana tanteraka ka atsipy ny teny atsipy ny tady atandroko ny omby atsipy ny teny ampony malalaka Clémence Rarinirina. Resaka sika teo any Fleurirako Tomalala fa naneho hevitra ihany koa fa Nils Suernev efa andresanao teo na Manalira Faralahy ity resaka varitsinjo ity ny tena andresahany fa Nils Suernev ny amin'ny hoe aza tonoina fa ny varitsinjo izany anie dia an'ny fanjakana ary avy amin'ny fanjakana kanefa rehefa mijery tsika an'ilay fizarana zarazara zavatra etsery ao anatin'izao fotoana vao vita fifidianana izao dia hitantsika tsara fa varitsinjo mihitsy no misoratra eny amin'ireo fanampiana izay omena an'ireo mpiraitan-drazana amintsika izay noho ny fahasahiranana noho ny fahantrana tsy afa-manoatra dia zarazarana izany fanampiana izany amin'izao fotoana izao ka izany fampiasana ny fahefam-panjakana izany araka ny tenenin'ny fa Nils Suernev indra amintsika dia efa mariky ny fandikan-dalàna ary tokony homendrika disqualification izay mihitsy le resahana any anatin'ny fanehoan-kevina any anatin'ny tambazotra tserasera mba mila jerentsika ihany izy moa bahay lalàna tsara raha teo mahafantatra tsara ny zavatra resahany ao anatin'izay ka zay le hoe antom-pijoroana misy miteny mantsy hoe sao dia hoe io fa andeha hanonga-panjakana io fa andeha hanao an'izao tsy alina izy fa na le fiaraha-mientana raha tsy fanekena kosa an'izany hoe fanararotana an'le fahefana eo ampelantanan'ireo ambaratonga fahefana maro samihafa ireo ambaratonga n'olona maro samihafa izay nomena fahefana kanefa manararoatra an'izany dia efa zava-dehibe ao anatin'izao fotoana aorianany atrehantsika amin'ny fifidianana izao. Inona tokoa moa izany izao ny zavatra tena atahorana ary marina be ny ahiahtsika raha zao tsika amin'ny mangina, raha zao tsika vahoaka amin'ny mangina, raha zao tsika olom-pirenena mangina fa manaiky fotsiny an'izao zavatra tsy manara-dalàna zao dia inona zavatra izy ho avy indray ny fiatrehana fifidianana manaraka mety mbola tsy ny senatorial la izy moa malala mety atao indray ny lalam-panorenana hokitia indray io lalam-panorenana io satria efa vao petrapetraka aingakaingana teo amin'ny tsela teo amin'ny fitondrana koa ary zao fitondrana izao dia efa be dia be no tena tsy maintsy hikitika lalam-panorenana io tsy maintsy hikitika lalam-panorenana io satria efa hifarana amin'ity ny fe-potoana ahafahany mitondra tsy afaka mitondra tsony izy afaka amin'ny 5 taona manaraka aorianan'izao mandat zao dia io indray koa raha sanatria vava raha ngina dia ho ataony ohatr'izao koa ny fifidianana lalam-panorenana dia ahoana amin'izay zany le ho avy le taranaka tsika mihitsy fa aza resahana fotsiny hoe fifidianana be ny tanàna kely io fifidianana be ny tanàna Antananarivo kely io fa raiso amin'izay lafiny izay le izy hoe raha mangina isika androany dia manaiky tsika zany ny antsahan'ny olona foana ny lohantsika ao anatin'izay dia izay le mila hijoroana manana ny lalàna isika amin'ny mahatantan-dalàna antsika fa be dia be koa ny azontsika atao ao anatiny izany hoe fijoroana amin'ny tsy fanekena zavatra tsy ara-drariny eto amin'ny firenena izany ary izay ngamba ny tsara tsypiana na Manalira Faralahy ao anatin'izay satria marina tokoa izay ahiahan'ny olona izay hoe raha mangina ianareo mangina isika dia tsy maintsy ho tonga hatrany io
tantara io zany io zava-misy io. Amandrana koa azy angamba satria efa lava ihany izay fotoana izay Clémence Rarinirina dia fanentanana ny amin'ny lilira faralama kristiana dia hoe manana didy sy andraikitra lehibe isika kristiana hitondram-bavaka ny fiainam-pirenena ary tsy mijanona hoe mivavaka fotsiny ihany fa mandray andraikitra amin'izay heverinao fa manandrify ianao ka hoy hoe sahiny joro e aza manahy aza matahotra fa raha Andriamanitra no momba antsika iza moa no atolotra antsika ary ny faharatsiana ny fahalovana ny alatra ny osika eto amin'ny firenena ny edivantsika fa tsy olombelona ao anatin'izany dia ilay fahazavana ihany no antokana afaka andresin'ny aizina ko dia inoko fa ampisofeny ny afatra rehetra nampitaina tamintsika tany an-tokantrano izay miravavy mbola eto foana mikohakohaka reratreraka fa mbola vonona hatrany satria mahatsiaro fa manana didy sy andraikitra ho an'ny firenentsika indrindra ho an'ny taranakitsika rehetra. Izay no maranana ny fandaharana mametraka ny mandram-piona misaotra anao nanaraka ny fandaharantsika manokana ity hatramin'ny farany mametraka mandram-piona ho anao ihany koa Clémence Rarinirina. Mametraka mandram-piona ho anao namana lilira faralahy, mametraka mandram-piona ho antsika rehetra ihany koa amin'ny manaraka indray.